Manoloana ny olana mahakasika ny fahatarany fampidiran-drano sy ny herinaratra amin'ireo mpanjifa ny JIRAMA dia nanambarany teo anivon'ny JIRAMA fa efa misy ny fandaharam-potoana amin'ity taona 2024 ity amin'ny fandaminana sy ny fanatanterahana izany. Andeha ro jerentsika indray ny sary. Efa manana fandaharam-potoana manokana ny eo anivon'ny orinasa JIRAMA amin'ity taona vaovao ity amin'ny fanatanterahana ireo asa tokony ataony, indrindra fa ny mahakasika ny fampidiran-drano sy ny fampidiran-jiro any amin'ireo mpanjifa efa nangataka izany. Izy ny fanatanterahana ireo vary mangatsiaka mbola tsy vita nanomboka ny taona 2024. Mikasika an'ireo fampidiran-drano zany sy fampidiran-jiro eto Antananarivo dia misy tokoa zany ireo fitarainana zany voarainay mikasika ny hoe efa voaloha zany ny sara tokony ampidirana anazy ireo. Tianay zany eto anivon'ny JIRAMA zany miteny amintsika fa efa misy zany ny fandaharam-potoana hoentinay anatanterahana an'izy ireny. Raha tsy ilaza fotsiny zany zao amin'izao tsika miteny zao zany dia nisy ny rahantsika mahita zany tany amin'ny 2008 tany dia tamin'ny nisy ny fotoana zany nampitsaharana ny fandraisana fampidiran-jiro sy rano, nefa talohan'izay nisy ireo vary mangatsiaka zany azo atao hoe vary mangatsiaka tamin'ireo asa tsy vita dia nezana reny zany vitaina, ary amin'izao fotoana zao zany ny 2004 ny 2005 ny 2007 zany dia efa tapitra efa vita avokoa zany reny asa tsy vita reny. Amin'izao tsika miteny zao zany ny 2010 koa efa vita tanteraka. Zay 2011 zay zany aloha efa eo mamaraparana an'izay zany ny JIRAMA, ary amin'izao fotoana zao zany dia efa misy ho an'ny agence sasasasany eto Antananarivo, ohatra hoe raha tsy laza ohatra hoe Tanjombato iny zany efa manomboka zao ny fanatanterahana ny fampidirana ny 2012. Lahara-pahamehana kosa ny fangatana fampidirana rano sy fampidirana jiro izay ataon'ny sekoly na hôpitaly izay mangataka eny amin'ny JIRAMA ho iatrany ny tompon'andraikitra. Raha le izy zany karaktera sosial, zany hoe mialatsiny amin'ny teny fantsy-ampiasaiko, zany hoe ohatra hoe école na toeram-pitsaboana ohatra zany dia mahazo lahara-pahamehana zany reny amin'ny resaka fampidirana jiro na rano. Ho an'ireo mangataka ny fampidiran-jiro mihoatra ny 400 metatra izay mila poto dia efa manomboka amin'ny fanatanterahana izany eo anivon'ny JIRAMA. Ho an'izay mangataka fampidiran-drano kosa indray izay mihoatra ny 400 metatra dia eny amin'ny JIRAMA Soanerana no hanaovana ny fangatahana.